Nanana folo andro taorian'ny fifidianana metrahana fitoriana sy fitarainana eny anivon'ny fitsarana avy mba lalam-panorenana moa ireo manana fitarainana tao anatin'izany fifidianana izany. Tapitra omaly io fepitoana io ary dia nisy ny antoko politika na ihany koa izany ireo vondro politika nametraka ireo fitarainan'ireo teny anivon'ny HCC. Fitarainana folo mikasika ny fifidianana loholona no tonga eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana hatramin'ny 9 janoary 2024. Fepitoana farany voatondro ny lalàna metrahana ny fitarainana eo anivon'ity fitsarana ity. Anisan'ny antoko nitondra ny fitarainana teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mikasika ny tsy fahatomombanana ary tsy fanarahan-dalàna nandritra fifidianana loholona atao amin'ny faritany Toliara ny antoko monima. Ny fampiasana ny fahefa-panjakana, fizarana vola, fandrahonana amin'ny mpifidy lehibe ary fanerena ny mpifidy lehibe hampiasa marika famantarana mandritra ny latsabato-pifidianana. Manoloan'ireo mitaky ny monima atao amin'ny fitorinana petrany teny amin'ny HCC ny anafoanana ny valim-pifidianana manontolo ho an'ny faritany Toliara. Tonga teto izay mpitondra ny antoko monima nametraka fitoriana noho ny tsy fanarahan-dalàna sy osika marobe niseho nandritra ny fifidianana loholona farany teo. Efa napoizinay talohan'ny androm-pifidianana ary mampalahelo fa inainana tokoa ny fihoara-pefy nataon'ny mpitondra fanjakana sasany lehiben'ny distrika, lehiben'ny faritra tany amin'ny provinsin'ny Toliara indrindraindrindra. Efa novakin'ny Front National Bantsilana ny endrika maro samihafa ny sehondry zany tamin'ny fanambarana nataony taminareo mpanao gazety tamin'ny 1 Desambra 2024 ka nilazany ary maharay mafisiko eto fa tsy osika fotsiny no niseho fa tena fanolanana mihitsy violina, fanolanana ny lalam-pifidianana sy ny zon'ny mpifidy zay no nitranga. Tamin'ny fanambarana voalazo ihany no nanambaran'ny Front National Monjaroindefo izay kandida natolotry ny monima fa tsy anakilembenana izy ary itory anareo navanin-doza araky ny lalàna velona. Ankoatra ny fitarainana efa eo anivon'ny HCC avokoa ny antota taratasy-pifidianana rehetra avy amin'ny faritany enina. Mitodika eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana araka izany miandry ny fanapahan-kevitra farany momba ny fifidianana loholona izay notontosaina ny 9 Desambra 2024.